ampahafantaritsika mboka malagasy ny olana fa ampahafantaritsika ihany koa fa mitondra vaholana tsika misy programme ao ary manatateraka ny programme dia tsy ny filoham-pirenena ihany filoham-pirenena no mamaritra an'ireo viana sy ny politika amin'ny ankapobeany ao ny prime ministre manaraka ny fanataterahana an'izany ary ministra rehetra isa-tokony kosa dia manao ny ezaka rehetra mba ahafahantsika matratra ireo viana rehetra izay napetraka. Ny arikarena fahobe izay mipaka avy hatrany amin'ny fiaim-piainan'ny malagasy. Taorianan'izay no niezaky ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny mpitarika sy ny mpiara-mombonantoka dia ankehitriny tsika dia efa tafakatra 4.3 isan-jato ny arikarena fahobe. Ka raha mbola tsy ho saro-piaro isika rehetra amin'izay filaminana sy fitoniana izay dia zava-poana ny ezaka atao. Raha ohatra iresaka amin'ilay omaly ozy izy ianao no resahanao namana Michel Ralbert dia ozy aho hoe rehefa niaiky ilay olona amin'ny adosony dia izay adosony izay no niraisiny fitsarana izay mahaleo tena tanteraka eto Madagasikara. Fa manoloana an'izany raha mato minisitra milaza ianao malalaka ny fanehoan-kevitra iantsakilana nefa ny miresaka ny olona fa ohatrany hoe tady andeha amin'ny zato-kevitra ny fitondrana ankehitriny satria mandrangaranga mpitandro filaminana ny filohan'ny antemeran-doolona teny hoe tsy mbola nisy naharesy miaramila izany ary miaramila amikio miaza vao fiainay inona mety ho dikan'izany mety ho tonga any amin'ny hoe tahotra tokoa ve ho an'ny fitondram-panjakana izany hoe satria misy fifidianana nataontsika teto tamin'ny farany taona teo dia misy fifanoherana mafy be ao anatin'ilay fifidianana. Ny zavatra misy dia raha hijery amin'ny resaka fifidianana isika ny fifidianana farany natrehantsika dia ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina. Dikan'izay samy mitodika amin'izay daholo ny rehetra ary mandray ny andraikitra tandrify azy avy na meloa na mandritra na ao aorianany fifidianana. Isika izao dia efa nahazo ny voka-pifidianana Vonjimaika izay navoaka ny Seny araka ny voafaritra ny lalàna dia izao indray tsika efa miandry ny voka-pifidianana ofisialy. Izany hoe ny rehetra izany dia miara-misikim-ponitra mba hisian'ny fitoniana sy ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny angamba aza dia tena te-hiteny hoe hisorana ny mpitandro ny filaminana niara-nisalahy tamin'ireo ratsa-mangaika rehetra manerana ny Madagasikara sy ny tompon'andraikitra voafaritra ny lalàna tamin'ny fanatanterahana ny fifidianana fa na dia teo aza ny teny fiantsiana maro teo ny fiantsiana korotana dia nijoro izy ireo nanatanteraka ny andraiky ny matoa isika tonga amin'izao filaminana izao. Ny zavatra tsara marihana dia hitantsika tamin'ireny filan-kevitry ny minisitra mivantana ireny fa tena maro ireo viana, maro ny asa miandry ary raha hitantsika dia nazavaina teo ihany koa ny fanazavana mahakasika ny arikarena ny fahobe izay vao misy fotsiny tamin'ny krizy sanitaire tamin'ny 2020 iny tamin'ny Covid-19 dia efa nilatsaka mihiba 7 faingo iray ny arikarena fahobe izay mipaka avy hatrany amin'ny fiaim-piainan'ny malagasy. Taorianan'izay no niezaky ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny mpitarika sy ny mpiara-mombonantoka dia ankehitriny tsika dia efa tafakatra 4.3 isan-jato ny arikarena fahobe. Ka raha mbola tsy ho saro-piaro isika rehetra amin'izay filaminana sy fitoniana izay dia zava-poana ny ezaka atao. Ary ity taonany 2024 ity dia taonany asa ary mitaky filaminana sy fitoniana ary saro-piaro amin'izany rehetra. Ary mino sy manantena fa na ianao any an-tokantrano aza dia saro-piaro amin'izay satria tsy mendrika hipetraka eto amin'ny tany sy ny firenena intsony izany korontana izany. Teo izay filan-kevitry ny minisitra izay raha matoa minisitra resahanao hoe rehefa miaino tokoa ao anatin'ilay filan-kevitry ny minisitra dia ohatrany hoe tokony hizotra tsara mihitsy ny fiainan'ny firenena fa raha jerentsika tokoa ilay iainana ilay réalité zany amin'ny resaka jirama fotsiny ohatrany hoe lasa ohatrany hoe miamafy ilay délestage amin'izao fotoana izao
tsy tena misy vahaolana maharitra ve ao anatin'ny gouvernemanta mba tena ahafahana hoe mamahaingana an'izao akoatrany efa nisy ndresana ihany no hoe zao le panneau solaire na le takelaka avazo avy amin'ny herin'ny masoandro. Ia, io zany mifampiankina izy io, maro ny zavatra mifampiankina. Io resaka délestage iainantsika amin'izao fotoana izao io dia mazava ho azy misy fiantraikany be tamin'ny toetrandro nahatonga an'izao. Ankoatra ny efa fandraisana andraikitra foezaka dia ny amafy tokoa le izy satria dia tsy misy mihitsy ny ovana nirotsakorana. Ary raha ohatra azy tsika manao an'ireny orana artifisialy reny dia mitaky reny fepetra maro izay tsy mety feno izay noho ny tsy fahampian'ny fepetra noho ny antony toetrandro. Inona ny mahatonga an'izay? Ny mahatonga an'izay dia ny doro-tanety. Doro-tanety izay tena fahavalo mihitsy amin'izao fotoana. Isan'ny fahavalo ny fiainana sy ny fampandrosoana dia ny doro-tanety sy ny doro-ala sy ny doro-tanàna amin'izao fotoana izao izay misy fiantraikany ary lasa ireo centrale thermique rehetra dia ritra. Ny tenako nanatrika an'izay nanao fanokafana amin'ny fambolea-kazo teo Michel Ralbert fa tena maina. Tsy misy rano ireo centrale thermique. Nazavainy Andriamatoa ministre ny énergie teo hoe raha ataotsika hoe tokony hamoaka ohatra 50 mégawatt lay centrale thermique iray 3 mégawatt sisa. Noho ny antony tsisy rano. Izay no anisany. Ka izay no nandraisana an'ilay fepetra. Foezaka daholo izany satria dia ao anatin'ny 3 volana farafahatarany dia tafapetraka ireo parc solaire rehetra mba hahafahantsika mamaha izay olany jiro izay. Fa resaka hoe doro-tanety sy ny sisa raha mijery zao amin'ny tapany atsimo sy ny atsimo atsinanana any amin'ny tena misy anao indra matoa ministra tsy voafehy mihitsy ve ty hoe doro-tanety satria fahavalo izy ianao ny doro-tanety. Raha tany amin'ny repoblika faharoso atsika efa nanao hoe fahavalo pirenena izay mandoro-tanety, izay mandoro-tanety mandoro ny tanindrazana. Tsy misy fepetra ve entina hifehezana ny hoe tsisy iny izany doro-tanety izany, indrindrindrindra fifehezana an'ireto valan-javaboary arovana manokana ireto. Io zany dia efa voalohany aloha ny resaka doro-tanety dia andraikitro. Andraikitrao izy io ary andraikitsika miaraka. Marina tokoa fa matoany ianao tonga amin'ny fampiarana ny lalàna dia misy dingana maro ihany koa tokony andraisany rehetra andraikitra izay anaovako antsoavo fa tena mahay Madagasikara. Ary vao any amin'ny toerana misy mihitsy no resanao Michel Ralbert isan'andro dia mamono afo. Amin'izao ora hitenenantsika izao dia may ny valan-javaboary ny ranomafana. Izay nidina tany fotony moa zany izao ny ministre ny environnement izay nanazava sy niara-nidy ny fotony mihitsy namono afo nampiseho modely hoe inona ny tokony ho atao fa tena mila atsika rehetra mihitsy miara-mijery. Ny ataoko hoe 2 volana lasa izay andeha hitsidika ny rovana Ambohimanga. Eny an-dalana dia ny vilalana tsy vita ilay fitsidihana n'ilay rova satria inona ny antony may ny manodidina dia lasa namono afo. Midika izany tena toe-tsaina no mila miova. Akoatra ny fandraisana andraikitra ary io dia entitra mihitsy ny fitondram-panjakana ary entitra Andriamatoa filoham-pirenena ny laza hoe tokony ampiarana ny lalàna izay olona mbola fahavalo mandoro ala sy manao fanahiniana amin'ny fandoroana ny ala. Mety ho fandraisan'ny gouvernemanta an'izay mety hoe endrika ilay hoe tsy fahafaliana tokoa ve izany asehon'ny olona aminareo gouvernemanta hoe tsy faly dia nidoro ny tanety ohatran'ny zavatra nisy tany aloha rehetrarehetra tany sa zavatra tonga ho azy sa zavatra inina fotsiny ataon'ny fiarahamonina sa mety hoana fandraisanareo gouvernemanta an'izany? Ny zavatra misy aloha ngamba dia ataoko hoe tsy sopatra indrindraindrindra ny tena misy. Io misy olona foana misopatra hoe tsy fahafaliana ve sa sopatra satria raha tsy fahafaliana tokony amin'ny endrika hafa no anehoana an'izay tsy fahafaliana izay raha izay lazainao izay fa indraindray koa tsy fitandremana. Misy ny tsy fitandremana ary io ny tena isan'ny rehefa natao ny fanadihadiana tamin'ny maro ny hita misy izany hoe zaza eo an-tanàna dia lalao afo.
dia mahay ny tanàna ray manontolo tao amin'ny tanindrazako mihitsy tao nosy varika izany no nitranga dia mahay ny tanàna izay tokantrano teo amin'ny eninjato no tratran'izay eritrereto amin'izay zany le tsy fitandremana eo ihany koa ataoko hoe mampalahelo raha ohatra ka tonga amin'ny hoe tsy fahafaliana ianao dia ny taneto no doranao fa indrindra koa misy ilay fa ataontsika hoe kolotsaina ilay hoe tavy ilay fambolena tavy teviala dia ireny rehetra reny no mitambatra dia manome an'izao voka-dratsy izay tena ny hoavy mihitsy no tena potika ireo zanakitsika ireo zafintsika no iziogan' izao tsy fisian-drano sy ny fampitehan'ny ala ary tena tokony andraisana andraikitra ampiarina ny dina ary eo ihany koa ampiarina ny ara-dalàna. Raha mato minisitra maministra ny kolotsaina anao tsisy andraikitry ny ministera ny kolotsaina ve zany ikolokolo tokoa ny sain'reto malagasy reto hoe hiala n'ilay fomba nentim-paharazana amin'ny teviala mba tsy ho amin'izany intsony ny fomba famokarana fa mba amina fomba moderna kokoa sa any amin'ny ministera ny tontolo iainana sa any amin'ny fambolena ny tokony misy an'izay. Miara-miainga io Michel Ralbert ary hitanao tsara fa vao nanokatra ny filakevitry ny ministra Andriamatoa Filohan'ny Repoblika dia niresaka mahakasika ny resaka transformation agricole zany hoe iny teviala iny zany dia ho avadikitsika satria fantatra fa 800,000 malagasy dia miaina amin'ny tontolo ambanivohitra ary miaina miankina amin'ny fambolena sy ny fiompiana dia efa napetraka ilay ataontsika hoe mesure d'accompagnement zany hoe raha miala amina kolotsaina iray ianao raha miala amin'ny fahazarana ianao izay fantatra ankehitriny 3 tonnes an hectare resaka fambolem-bary fotsiny zany no vokatra azo amin'ny vary dia rehefa mipetraka io paikady rehetra napetraka amin'ny fanatsarana ny fiompiana vary io izay vinavinaina eo amin'ny 7-10 tonnes isaky ny hectare ka raha izay no atao dia hiadam-pinaritra isika ary izay dia misy ny fampitaovana misy ihany koa ny fanomezana masomboly misy ny fanatsarana eo amin'ny fiaimpiainan'ny olona arahana fiainana ara-tsosialy satria misy dingana eo izay tsy maintsy arahana amin'ny asa sosialy ahafahan'ny olona tsirairay miohitra amin'ny fiainany izay misy nireny hetsika hitantsika fizarana vary fizarana vola ezaka tsimbona afatsinankohonana ireny zany dia miaraka mandeha mba ahafahantsika miala tsikelikely amin'ilay kolotsaina izay mety nety teo aloha fa tokony ny vaninandro amin'izao fotoana satria miaina ny kolotsaina dia tokony ezakitsika anatratra n'ilay tanjona miala amin'ireny satria hanatsara isika. Maraparanantsika ny lafiny mahakasika ny politika raha matoa minisitra amin'ny 20 ny volana janoary raha ny tety andro no mety ho fantatra ny voka-pifidianana ho an'Antananarivo renivohitra etsakila ny avy any amin'ny fanoherana mbola manohitra mafy hoe tsy marina ny voka-pifidianana izay mivoaka ary indrindrindrindra ny misy osoka be dia be nitranga manahoana ireny mety ho zavatra hitranga efa miomana amin'izany ve nareo anatin'ny fitondram-panjakana raha ohatra tokoa hidina an-dalambe ny avy amin'ny fanoherana anohitra n'izany hoe voka-pifidianana izany. Ny tontolo politika mihitsy ny efa miova eto Madagasikara amin'izao fotoana. Raha ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina dia fantatritsika fa 5,990 ny komina manerana ny Madagasikara niatrika ny fifidianana nanaovana fifidianana teo. Ny valiny fotsiny raha hoatsika amin'ny hoe iaingitsika zany amin'ilay voka-pifidianana vonjimaika satria iny moa zany zao ny lasitra afaka iaingana dia eo amin'ny 5,700 no azon'ny Irmara 700 no nandresen'ny Irmara dia maro ihany koa eo amin'ny tsy fantatro izay tsy tadidiko fa tsy latsaky ny 500 eo ihany koa nen'ny maliotena moa izy tsika na ny indépendant izay sarisary izay dia ao aorianan'izay daholo nen'ny fanoherana dia raha vao miresaka an'izay tsika dia efa hoe sehatra vaovao dia ireo 5,990 ireo hoe Michel Ralbert zany dia nisy osika daholo ary
mazava fa ny voka-pifidianana vonjomaika dia fahafahana mandrefy ny ery politika matanjaka eto amin'ny firenena. Dia hoy aminao hoe raha mivoaka io voka-pifidianana io dia eo tsika no miainga ary tokony ho samby saro-piaro satria ny fitondram-panjakana ihany koa dia miaro an'ilay safidin'ilay malagasy. Niala tao atokantrano ny olona iray andeha aneo ny safidiny, tompona andraikitra izy, arariny sy hitsiny raha ohatra ka tandrovana izay safidin'izay. Dia ny hery politika eto Madagasikara mihitsy ny efa mivadika ny pejy ary efa mitaky an'izay fanoherana manana mitodika amin'ny ataontsika hoe fampandrosoana isika izao. Ka dia andrasana ary ny fitondram-panjakana dia hiaro an'izay voka-pifidianana ara-dalàna izay miaraka amin'ny gouvernemanta iray manontolo, ary ny fifidianana dia ny gouvernemanta iray manontolo mihitsy no misalahy amin'ny fiarovana ny filaminana mandritra ny sy meloa mandritra ary ao aoriana mandra-pivoaka an'io ara-dalàna io. Zany hoe raha itsokely raha mato minisitra izay fiarovana izay hoe fanakanana ny fanoherana tsy hanao fihetsiketsehana an-dalambe nohitra n'ilay voka-pifidianana. Tena tianao mihitsy ahiteny hoe tsy ny fisakanana ny fidinana na ny tsy fidinana fa ny fiarovana ny voka-pifidianana izay safidin'ny vahoaka no adidy sy andraikitry ny gouvernement. Vadika kely amin'ny lafiny tontolo ny seraserintsika raha mato minisitra satria tsy azontsika hoditsita ihany koa zany rehetrarehetra zany. Eo ny heverina hoe fahalalahana fa manahoana tokoa no mety fiheverana ny fandaminana ny tontolo tserasera eto Madagasikara. Tsy miresaka tsika hoe ny haino vakijery ara-dalàna fa fotsiny fa hatraty amin'ilay hoe serasera hatrany amin'ny tambajotra izay efa tena hoe eny am-pelatana ny malagasy. Tsirairay zany raha hoany aty amin'ny tanan-dehibe ny resahana, tsy miresaka amin'ny tontolo ambanivohitra izay mety tsy mampiasa azy sika. Ia, raha marina tokoa izay teninao izay satria raha ny haino vakijery eny raha jerena ny ataontsika hoe salanisa natao farany tamin'ny 2024 dia mbola ny radio aloha no tena enono ny malagasy. Raha eo amin'ny 80 isan-jato ny malagasy dia mihaino radio avokoa. Dia ny ankoatran'izay zany ny fahitalavitra sy ny réseaux sociaux fa ny tena isan'ny mampisy ny tambazotra tserasera io dia eny amin'ny renivohitra ny tena misy azy io. Marina tokoa ny teninao hoe napetraka izy io, misy ny lafitsarany. Lafitsarany voalohany tany saiko dia faran'izay aingana no azahoantsika ny vaovao eny fa na ny toerana farany lavitra. Autoroute de l'information. Voilà, ary tena faran'izay aingana tsara zay ary tena ilainy zay. Fa misy ihany koa ny ataontsika hoe lafiratsiny izay isika rehetra no miara-mametraka an'izay ary io fifampitaizana isan'andro isan'andro. Misy aza moa miteny hoe manino raha mato minisitra ny serasera tsy mampiatra ny lalàna. Misy ny lalàna mipetraka dia ny cybercriminalité ary io dia lalàna matoa napetraka ny lalàna iray dia efa nisy ny dingana maro fankan-kevitra maro fo tonga amin'izany dingana fametrahana ny lalàna izany. Ary rehefa tafapetraka ihany koa ny lalàna dia misy ny ataontsika hoe vulgarisation, ny fampahafantarana ny ao anatin'izay lalàna izay. Dia io fifampitaizana. Io dia kolotsaina apetrakintsika rehetra satria dia misy tokoa ny fioaram-pefy ao anatiny. Lasa mpanao gazety daholo, lasa ohatran'ny Michel Ralbert daholo ny rehetra ary izay moa mahasamihafa ny mpanao gazety matianina dia manana n'ilay etika sy déontologie isika ary ihany koa tsika voafehin'ny lalàna mifehin'ny asa fanaovan-gazety koa sika dia hafa mihitsy ny asa fanaovan-gazety fa lasa manome an'izay vaovao izay mampita vaovao anatin'ny tambazotra serasera fa ny amehezako azy dia tsotra hoe ilay sotoavina malagasy ilay hafa mampiavaka atsika no tokony arahantsika mifameha mba ahafahantsika mba tsy ho tonga amin'izany hoe korontana sy ny ataontsika hoe koa ny fifandrafesana sy ny fisaraham-bazana eto Madagasikara. Voatsela nisy mpanao gazety ihany koa anisan'ny voaroroy any anatina cybercriminalité. Raha mato minisitra asa
azontsika verenana zavaina tokoa. Ina tokoa moa zany hoe mety ho voasaringotra amin'izany tokoa ny mpanao gazety ve any anatina cybercriminalité. Ka io ane araky ny voafehin'ny lalàny eo no mampanao gazety ianao. Iny ianao mampanao gazety ianao fa ilay fantsona amoahanao an'izay vaovao izay dia eo no hiantsoko atsika hoe aoka ny vaovao marina, ny vaovao voamarina ary indrindra ny vaovao voalanjalanja. Rehefa mahafehy an'izay tsika dia lamina ary tsy misy ny fioaram-pefy. Aza hoe zany mety fivoarana hitranga ao anatin'ny tontolo tserasera na aty amin'ny anao manjerim-panjakana na aty amin'ny tsy miankina amin'izao fepitoam-piasana andraisanao ny departemanta zao. Ia, fantatritsika tsara fa ny mandat voalohan'ny Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina dia nitodika aloha izy raha hoan'ny aty amin'ny serasera sy ny kolontsaina ny resako, tena nametraka lahara-pameana izy ny fametrahana an'ireo fotodrafitrasa. Misy ireo fotodrafitrasa eny fotony rehetra eny, misy an'ireny le maison de la communication et de la culture napetraka ireny, izay napetraka ary tena ny isan'ny atao ane dia ny fanohizana foana ny asa natomboka. Ankehitriny amin'izao mandat faharoa izao satria hitantsika tsara fa hoe napetraka ny fampiroboroboana ny mahaolona, izany hoe ny mampiaina an'ireny toerana ireny anisan'ny lahara-pameana mampiaina. Ary misy ihany koa ny fotodrafitrasa apetraka atohizana. Isan'izany tena isan'ny diatanana Andriamatoa filoham-pirenena dia ny fametrahana ny rovan'i Madagasikara. Ny rovan'i Madagasikara dia napetrany mihitsy ho ataontsika hoe vitrine, isan'ny hoe mampiaina ny tantara. Dia amin'izao fotoana izao dia manatsara foana tsika satria miaradia amin'ny fanatsarana sy ny fampiroboroboana ny fizahantany ireny toerana vakoka ireny. Dia manaraka ity tsika dia hiezaka zany sady mampiaina an'ireo efa natsangana ireo fotodrafitrasa ary mampiaina, mampandeha ary mampiodina an'izy ireny ary ihany koa manatsara. Dia ny fanatsarana atao zao dia amin'ity taona ity zao misy an'ireo lapa maromaro ao amin'ny rovan'i Madagasikara izay mbola eo andalam-pahavitana dia hovitaina ataontsika manaraka ny fenitra rehetra. Dia misy ireo vakoka maro azo tsapaitanana manerana ny Madagasikara hidina bebe kokoa any amin'ny faritritsika izay amin'ity fitoam-piasana manaraka ity dia tena ho hatsaraina koa ny any amin'ny faritra. Izay no toromarika napetraka Andriamatoa filoha izay ho tanterahana fanatsarana. Antsika ne Michel Ralbert zao raha ohatra fotsiny hoe ny vakom-pirenena azo tsapaitanana dia manana eo amin'ny 3.700 tsika. Ireo zany no ataontsika ilay hoe vakom-pirenena izay mbola betsaka ny tokony hatsaraina. Dia mazava ho azy eo koa ny vakoka tsy azo tsapaitanana. Eo ny dia. Eo zao tsika zao misy an'ilay sakafo. Ny ataontsika hoe fahaiza manao amin'ny fandrahoana sakafo malagasy izay miavaka. Misy manerana ny faritra 420 izay ataontsika ihany koa hoe ao anatin'ny kolontsaina vakoka izy ireny izay ho volavolaintsika sy ho hatsaraintsika. Izay ny teneniko hoe ny kolontsaina ne tena vato fototry ny fampandrosoana ary ihany koa sehatra raisan'ny manan-karena. Dia ny makasika ny serasera dia mitodika isika amin'ny fanaovana fiofanana sy fampiofanana. Nandritra an'izay ataontsika hoe efa bolana nandraisako ny fitantanana ny ministera dia efa tonga maro eo mpiara-mombonantoka. Miverina daholo ireo fampiofanana, ireo ataontsika hoe échange d'expérience. Misokatra amintsika indray zao ny fiofanana sy fampiofanana na eo amin'ny Chine, na eo amin'ny Inde, ho andeha tsy ho ela zao ny mpanao gazety hanatsara bebe kokoa ny fahaiza-manao amin'izany asa fanaovan-gazety izany, fampitaovana. Teo zao vao nahazo fampitaovana avy amin'ny Japon ny TVM, ny hainao manjery, ianao moa tsy dia fiteniko le hoe hainao manjery mpanjakana fa hainao manjery pirenena io ary fananan'ny vahoaka malagasy. Anisan'ny kolontsaina mahabe resaka ihany koa Ramatoa Minisitra mikasika ny hoe inona marina moa no mety ho lanjany izany taom-baovao malagasy izany. Ia, ny taom-baovao malagasy dia raha hitanao dia efa miezaka tsika izao nanao ezaka
tamin'ny volana septambra teo nanao tsika n'ilay taom-baovao malagasy niarahany faritra 4 nandray anjara. Zany hoe amin'izao fotoana izao zany dia izareo ray aman-dreny ara-drazana miara-miasa amin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina mamerina an'izay kolotsaina ny taom-baovao malagasy zay. Adisisika io fifandresen-dahatra izy io fa talohany anohizana an'izay dia mila ezaka ihany koa ary efa tena mitambatra ireo ray aman-drenitsika mitovy ny fijery amin'izao fotoana izao ary mihitsy manantena fa iverina ny fanomezan-danja ny taom-baovao malagasy io ary efa nisy mihitsy aza fangatahana hoe ohatran'ireny amin'ny fangatahana andro tsy fiasana ireny dia hodinihana ny pitsopitso ny ara-teknika fa efa hoe tena hoe tratra ny tanjona hoe miray feo ny malagasy sy ny ray aman-dreny rehetra manerana ny Madagasikara asany natongavana tamin'izany mba hahafahany rehetra miray feo hoe ahoana ny anometrahantsika ny toeran'ny taom-baovao malagasy mampiavaka ny malagasy fa zavatra dingana tsy maintsy ho atrehantsika izany. Zany hoe efa fantapatatra tokoa hoe ny daty ny taom-baovao volana marsa sa septambra ihany raha le tena tantara sy ny kolotsaina. Misy samihafa mihitsy ireo taom-baovao malagasy roa ireo, misy ny lohataona sy ny ilay nataontsika, misy ny amin'ny volana mars eo resaka fiodin'ny volana sy ny kintana sy ny io moa zareo ray aman-dreny ny tena mahay azy fa tena roa samihafa izy io. Dia io no iarahana midinika zany zao hoe aiza ho aiza ny anatanterahana ny taom-baovao malagasy lohataona sy ny sisa fa ry zareo zany zao dia efa nametraka fangatahana teo anivon'ny gouvernemanta hoe ahoana no mba hijerenana io ary eo anatin'ny fandinihana an'izay zany tsika zao hoe iza no ho raisina sa ve raisina daholo izy roa ireo fa tena zavatra roa samihafa ireo taom-baovao malagasy na ilay volana marsa sy avrily io sy ilay volana aty amin'ny volana septambra oktobra. Dia ao anatin'io zany zay zao mpandinihana ny pitsopitsony rehetra hoe aiza no andraisana azy ary miaraka amin'ireo ray aman-dreny ara-drazana no anatanterahana an'izay. Mety ho fantapatatra ve zany mety ho andro tsy fiasana amin'ny volana efa kaiky mantsy zany volana mars zany zao raha matoa minisitra. Raha ohatra isika mijery ny filakevitry ny gouvernemanta dia efa namoaka tamin'ny larobia teo ny filakevitry ny gouvernemanta ny tety andro sy ny andro ny calendrier rehetra mahakasika an'izay izay mbola tsy tafiditra tao io resaka taom-baovao malagasy io satria efa mbola misy fiaonam-be ho atao mbola misy fiaonam-be indroa miataona ho atao andinihan'ireo ray aman-dreny ara-drazana an'izy io dia ho tapahana miaraka amin'izareo no fanapa-kevitra ho raisina fa ny zava-dehibe dia efa mirosy sy mifampiaino ny fitondram-panjakana sy ireo ray aman-dreny ara-drazana mahakasika azy io. Mahakasika an'ilay hoe kabeso ampanjaka toera aiza ho aiza izy io satria anisany hoe efa ela be loatra ny takina avereny le izy satria tena mifono kolotsaina sy mifono hevi-dalina ho an'ilay foko ny aviany tokoa sy ny firenena malagasy iray manontolo. Ia, izy io tokoa dia marina izay teninao izay satria fantatritsika fa ny menabe no tena misy an'io ray aman-dreny io izay ny tantara moa mbola isy ny fotoana nadiaditsika fa ny fotoana moa manapetra fa mahakasika an'izy io efa 20 taona mahery no nangatahany maromaro fandimby teo. Ia, marina tokoa zay fa tamin'izao no nivoaka ny lalàna navoaka ny frantsay ny lalàna hoe hamerenana ny ireo kabeso any ivelany dia isan'izay ny kabeso ny mpanjaka toera dia efa napetraka moa tamin'ny volana oktobra ny fanaovan-tsony nidina nandeha tany nidina moa fa dia nandeha tany la Frantsa ny tenako niona tamin'ny ministra ny kolotsaina frantsay Rachida Dati izay efa tena ao anatin'ny fanatanterahana izy io zany isika zao efa vita ny fehi-kevitra nataon'ireo komity siantifika rotonta malagasy sy ny frantsay ary efa namoaka ny fehi-kevitra izy ireo mbola tsy eto am-pelantanako moa ilay fehi-kevitra fa miainga amin'ny fehi-kevitra io zany dia ny dingana manaraka dia ny famoahan'ny entina any amin'ny conseil d'état frantsay zany io fehi-kevitra io raha ohatra ka makany amin'ilay hoe famerenana ny kabeso
ny mpanjaka toera dia ao aorianan'izay zany dia misy ny fampandraisana andraikitra sy ny fionam-be ho antsika tia Madagasikara amin'izay amin'ny hoe fomba natanterahana azy any eto Madagasikara izay vinavinaina raha manaraka ny tety andro moa fa io moa miankina amin'ny fehi-kevitry ny komity siantifika dia ny hoe averina ary raha ohatra ka tanteraka izany famerenana an'izany kabeso izany dia i Madagasikara satria tsy isika irery fa firenena maro no mangataka ihany koa ny azy fa i Madagasikara no atao modely, Madagasikara no atao lasitra ary ho an'ny firenena rehetra ary eto Madagasikara raha ohatra ka totosa izay famerenana ny kabeso ny mpanjaka toera izay no voalohany anatanterahany Frantsay an'izay famerenana fijery vaovao izay mitodika izay no milaza fa ny tantara dia voatra foana ny zava-misy ary ny tantara tsy fanadino fa kosa mitodika amin'ny fijery ny fifandraisana iraisam-pirenena vaovao i Madagasikara sy la Frantsa ary io dia tsy isika irery fa ny firenena maro ihany koa dia afaka anatanteraka an'izany. Tsy aritra Ramatoa Minisitra, ina marina moa zany ny tena hoe antony manakana tsy namerenana an'izay nandritra an'izay taona maro be izay tokoa. Misy inona fonosiny ity kabeso mpanjaka toera ty? Voalohany aloha dia ny fanadihadiana no isan'ny voalohany zany teo anivon'ireo siantifika no anisany hoe nahatonga ny hoe fahatarana. Eo ihany koa ilay volonté politique, ny fahavononana politika teo amin'ny fanjakana Frantsay. Fa ankehitriny dia ny fandresy lahatra izy ireo ary tena nisy fandresen-dahatra tamin'ny teo anivon'ny antenimieram-pirenena sy ny antenimiran-doholona teny nivezivezy teo ny fandresen-dahatra Michel Ralbert tsy natanteraka an'izy io fa na dia nisy ary ilay tolo-dalàna dia rehefa tsy niken'ireo antenimera hotota ireo dia tsy afaka nanatanteraka an'izany, zany hoe tena fahavononana ara-politika ary ihany koa ny lafin'ny fanadihadiana dia asa farany teo amin'ny lafin'ny fanadihadiana ny asan'ny komity hotota ary izay namoaka ny fehi-kevitra ka dia tonga ny fotoana zavatra rehetra amin'ny fotoanany avokoa ary Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina ihany koa no filoham-pirenena nasany joro nasany laza hoe tokony averina io satria enina Andriamatoa filoham-pirenena ny fitarainany Menabe, ny vahoaka ao Menabe ary indrindra koa ny fianakaviana izay andro aman'alina nangataka an'izy io ary tena nisy aza moa ny mpanjaka Magloire izay tsy eto intsony moa izy fefa lasa korazana tena tsy nitsahatra nangataka an'izy io ka amintsika amin'izao ngamba tonga ilay fotoana izay anatanterahana an'izay famerena sady aza dino fa ny raha resaka tantara tsika tena isan'ny maro anisa satria ny ray apatelon'ny malagasy dia manana an'izay fiaviana avy any Menabe daholo ary izay no milaza hoe tena manamarika ny tantaran'ny Madagasikara ny fiverenan'ny kabeson'ny mpanjaka toera. Farany Ramatoa Minisitra maranantsika azy taona 2024 no atrehantsika aminao manahoana ny mety hiatrehana an'izany taona 2024 izany satria raha ny fijery azy somary mafimafy ve sa ho maivamaivana ihany sa mba ho vaovà daholo ihany reto volana rehetrarehetra? Za aloha dia manam-pinoana satria raha ny aitarika taon'Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina izay miavaka ary ny fahavononan'ny gouvernemanta Ray Manontolo dia hita fa mizotra makany amin'ny fandrosoana sy ny fampandrosoana isika. Ny taona 2024 dia taona ny fifidianana. Ny enim-bolana voalohany tsika Michel Ralbert dia ny fifidianana solombavam-bahoaka. Ny enim-bolana faharoa dia tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina. Ny taona 2024 dia taona ny asa ary izay taona ny asa izay dia mitaky filaminana ary indrindra eto dia mbola manamafy ny fisaorana ny vahoaka malagasy tompon'andraikitra na totosan'izay fifidianana ny fanesy izay midika fa tany tandalàna tany demokratika Madagasikara ary eto Madagasikara tsisy korontana.
voizina ny hoe tsy milaminy Madagasikara fa milaminy Madagasikara ary engany mba samy hitodika amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara isika zao fa tsy ny ady seza sy ny ady lasy ny kajikajy politika no tokony anjaka eto Madagasikara. Eto fotsiny azo dia mitodika hoe raha io dorotanety sy ady sy teviala sy ny ady rehetra io nahoana ny tsy mba misy mpanohitra, nahoana ny tsy mba miara-miady isika rehetra amin'ny ady amin'izany fahavalo zany dia ny dorotanety zany fa variana amin'ilay kajikajy politika sy fitiavatena ka hoy aho hoe manam-pinoana miaraka amin'ny vahoaka malagasy andrianina fa androso Madagasikara ary mitaky antsika rehetra amin'ny fatokisana sy ny fandraisana andraikitra. Dia misaotra fa dia izay no azo ambara feny dia handroso Madagasikara miaraka amin'Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina.